Tolotrany arahaba tompoko. Mivaratra aza hatrany mamaritra ny toetrany androntsika hatramin'ny zoma ho avy izao fa malefaka miandalana izay mankany amin'ny faran'ny herinandro noho ny fandalovana rindrin-drahona ao atsimon'ny nosy ao. Vokatra izay indrindra dia hitoy hatrany aloha ny orana malefaka any amin'ny fahatry Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Andrahona mety arahana herikerika manify indraindray any amin'ny fatra Laotramangoro, Vatovavy ary Fitovinany. Somary andrahona amin'ny voamaraina fa isava miandalana ihany rehefa misandratrandro ho an'ny ilany Atsinanana ny atitany. Ny anombohantsika amin'ny fiarahana ary dia ny fitombany toetry ny andro amin'ny fanokafana ny lalon'ny nosy amin'ny zoma ho avy izao eto Antananarivo. Ny maraina aloha dia andrahona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny, omaina kosa izay rehefa atoandro fa amin'ny atakariva ho anina ny alina dia hiverina andrahona mety isy ihany ny herijika isina orana tandrifin-drahona indraindray. Ny hamafin'ny rivotra manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 520 kilometatra isan'ora ary manodidina eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 12 degré eo ny maripana. Mivinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia azo orana malefaka somary miatoato any amin'ny fahatry Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Andrahona mety arahana herikerika manify indraindray ho an'ny fatra Laotramangoro sy ny ilany Atsinanana ny fahatry Sofia. Ny ilany Atsinanana ny atitany miazo amin'ny fahatry Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana dia saika andrahona na andrahona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny isava miandalana ihany izay rehefa misandratrandro. Ny faritra hafa indrindra ho an'ny ilany andrefany Madagasikara dia homaina ny andro na hibahan toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia hitoy hatrany ny orana somary miatoato any amin'ny fahatry Sava, Analanjorofo, mety hipaka hatrany Toamasina. Andrahona mety arahana herikerika ihany koa ny faritra Atsinanana sy Laotramangoro. Ny faritra hafa homaina ny andro amin'ny ankapobeny, mety ho sembana andrahona kely amin'ny takariva, morotsiraka ny fahatry Boeny sy Sofia. Mivinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 520 degré ho an'ny afovoantany, 7 hatramin'ny 9 degré ho morotsiraka Atsinanana, 9 hatramin'ny 12 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa tafakatra hatramin'ny 9 na 7 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra, izany hoe hafana tanteraka mihitsy ny andro any Mahajanga sy Maeva-tanàna. Mivinan'ny toetry ny andro amin'ny zoma kosa indray ary araka nefa natsidika teny am-piandohana moa dia homaina aloha ny andro rehefa maraina fa amin'ny takarivana ny alina dia hiverina andrahona mety isy ihany ny herijika isina orana tandrifin-drahona indraindray ho an'ny fatra Laotramangoro, Analamanga, ny ilany Atsinanana amin'ny fahatry Tasy, Vakinankaratra, Moromania ary Matsiatrambony. Andrahona mety arahana orana malefaka ny any amin'ny fahatry Sava, Analanjorofo, Atsinanana ary Vatovavy sy Fitovinany mipaka hatrany Atsimo Atsinanana. Ny faritra hafa homaina ny andro amin'ny ankapobeny. Mivinan'ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 10 hatramin'ny 14 degré ho an'ny atitany, 12 hatramin'ny 20 degré ho morotsiraka Atsinanana ary 12 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Ny any amin'ny fahatry Boeny sy Betsiboky moa dia manodidina eo amin'ny 13 degré hatrany ny maripana ambony indrindra. Mivinan'ny toetry ny andro ny sabotsy ary no amaranantsika sahady dia hitoetra ny zavona amin'ny maraina any amin'ny tapany atsimony atitany. Andrahona na andrahona mitsitokotoko kosa ho an'ny morotsiraka Atsinanana, mety arahana orana malefaka izay any amin'ny fahatry Sava sy Analanjorofo. Ny faritra hafa kosa dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny na hibahan toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny vinan'ny maripana ny sabotsy izay manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 19 degré ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 20 degré ho morotsiraka Atsinanana ary 12 hatramin'ny 13 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Any amin'ny fahatry Boeny sy Betsiboka moa dia efa mahazatra ny maripana manodidina eo amin'ny 30 degré eo foana. Indray raha mivinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.